Ny teradoza ny rotsakorana alina teny amin'ny faritra avo, isan'izany ny tao tsy mialonjafy. Tokony ho tamin'ny fitora sy sasany ariva ny andron'ny sabotsy 7 janoary no niotsaka ny tany sy ny vato ka nianjera tamin'ny trano sy ny andrin-jiro. Olona 8 no namony ainy raha nisy voaray teo amin'ny tranopatiny hôpital Joseph Ravangy Andrianavalona tamin'ny 9 teo. Mitantara ny zava-nitranga ireo olona niaram-boina. Nareo zao tao anatin'ny trano efa mianaka ny ambandria ny ambandria to zay rangahy zay dia mitoditsy tanany dia ahoana le fomba ny voana tao amin'le ny pompier no misikotra na niantso vonjeo aloha ny hafa mbola nisy olona teo dia niantso n'izay olona afaka nitsoky tamin'ny telefona satria mbola taty an-tanako ny telefona dia tsy haiko izay niantso pompier fanontany fa après quelques minutes dia tonga amin'ny pompier nisikotra anahy tao dia nanisy rano satria nisy afon'redareda tao amin'ilay zanandro sakafo tao anatiny tao dia neny nisy may fa nisy telo mianaka mbola dia tamin'ny alina mbola miantso ilay zanakay vavy hoe mbola natsoina zany dia hoe mendrika mbola ato dia hoe aiza ianao dia ato ambany superposé izy fa zay manana superposé tsiny dia hatramin'izao zareo mbola misikotra anazy io. Mbola ao ambany le superposé zany izy zay ny teny ato amin'ny superpampe tao ambany superposé zahay. Mbola tantantsy izy zao tsy fantatro fafiresaka amin'ny ankavelany dia mbola eny le feo nanomboka tany amin'ny tambohan'ilay mopeka zany ny tombohan'ilay izy dia nanjera tamin'ny vatolava dia ilay izy nanjera tamin'ny vato eo nitondra vato izy nidina dia nikapoka an'izay trano tao amin'ny voalohany tao izy dia nikapohana ny trano teo alohany dia ilay trano teo alohany zany niongana teo amin'ilay trano misy an'ilay havanay zany dia izay nahatonga zareo hoe 5 zareo ny tao zany fa ilay zandrikely zany mba tavoaka na satria ilay rehetra somary nazo ambonimbony ilay reny dia tokony teo tamin'ny 12 teo nita ny voalohany zany hoe izy mianaka kely zany ilay anabafoka ny miaraka amin'ny zanany dia hatramin'izao mbola tsy hitany aho. dia ianao taiza hoaiza sotry ny ahoana tamin'izany rehetra amin'ny efitra anilany ao ampitany zareo dia zareo amin'ny ilany dia voakapoka ny tao amin'ny ilany dia za tsy nafantatra hoe voa zareo amin'ny ilany dia mivoaka dia rehefa le mivoaka rehefa le niantso vonjeo taminay zany hoe taraka eo izy dada sy neny dia izay vao mivoaka dia niazakazaka ny jeka izay vao niantso pompier rehetra tsy mbola natoroka vao andeha sakafo zay tamin'io anaky 5 izay tao an-trano ray aman-dreniko sy ny anabaviko sy ny zanany dia za ny anabaviko nampinono ny zanany tao ambadikako tany amin'ny rihana ambony dia ny ray aman-dreniko tao ambany tao amin'ny fisakafoanana dia efa niovitrovotra be ilay trano izay vao taitra hoe rodana izany trano izany dia ndeha hivoaka dia tonga teo amin'ny totohatra zany miotsaka ilay izy dia tototra teo dia nahazo espasa zany izay nahafaka anahy nahazo espasa nahafaka anahy dia niantson'ny mpiray vody-rindrina amiko zanany aby. Tsy ela be vetivety ihany ianao dia tafavoaka. Elaela kely fa be da be ilay zavatra nanototra anahy tao. Tonga teny atoerana nijery ny zava-nisy ny Prime Ministre Ntsay Christian sy ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta. Fa nijerena teto dia nitoerana ahafahantsika mametraka ny olona izay anaovako antsoavo lehibe mihitsy amin'izao fotoana zao. Misy drafitra vonjena izay efa napetraka ny anivon'ny district ny Antananarivo faharoa sy ny BNGRC dia manao antsoava ary manentana ny olona rehetrarehetra na ry amin'ny quartier tsy mianjafy na ty Ambohipotsy mba anararantsaka sy andavana izay rafitra zay sy ny lamina rehetrarehetra zay satria fantatsika fa fotoana ny orana amin'izao fotoana zao fotoan'ny fahavaratra ary be ny ranotany miangavana ambony any ka zay no anaovako izay antsoavo zay mba naraka antsakany sy andavany izay toromariko nomena mba ahafahantsika mifandamina ao anatin'ny famenona zany izay tokony apetraka somantsara amin'izao fotoana zao satria fantatsika fa misy aina nafoy misy olona maratra
ny mahakasika ny vokatriny latsakoriny sy ny ranotany marobe zay nilatsaka avy any amboniny zany ka zay no antsoavo zay tokony mpitaitsika rehetrarehetra mifanentina amin'izany tsika rehetrarehetra anjoy an'ity toerana ty zany dia efa mivoniny andray ny olona rehetrarehetra ao anatin'izao fotoana zao be dia be zany ny lamina efa napetraka na teo anivon'ny BNGRC ny ministère ny ponina ny ministère ny antitany ka manatena ny tenako fa anaraka antsaka sy andavina zay tournaka zay zany ny vahoaka rehetrarehetra zay voakasika an'izany mba ahafahantsika mampiatra io drafitra vonjena io antsaka ny ariva teo tonga teny an-toerana ihany koa ny ministra ny fitsinjaram-pahefana nitondra fanampiana ary nandroso vahaolana hojerenay akaika ny ahafahana koa zany mampiatrano anireo trabolona tsy manan-kelovana potika ny trano reo sisa velona zany fampiatranona amin'ny alalany hoe anomezana azy toerana ho trano hidirana fahotenenay ny plan d'urbanisme dia efa miroso tompoko fa zavatra sahala amin'io sanatria tsy azo hifandatsana satria efa hoe toerana tsy azo anrenina reny tsy mba fomba ny hoe manao fandatsana tompoko fa dia ny atao dia ny miezaka hatrany manamafy ny serasera sy ny hoe tsy ahafahana tsony manome alalana andrenana trano amin'ireny toerana ireny. Eo ampikarohana trany ireo izay olona mbola tototry ny tany ny sampana-pamonjy vonina sy ny corps de protection civile ary ny mpitandro ny filaminana hatramin'izao ora itenenana izao. Araka izao hitantsika izao ankoatra ny teny tsy mialonjafy misy ihany koa ny fiatraikany izay rotsakorana omaly izay tetỳ amin'ny faritra avo etỳ amin'ny fokontany Ambatofinaka niotsaka ny vato lehibe izay nirotsaka teto amin'ny lalana raha ny zava-nisy tsy nisy ny ainana foy tsy nisy ihany koa ny faratrana na ny fahasimbana fitaovana fa ny fiantraikan'ny filatsany vato dia tapaka ny lalana ary hatramin'izao ora itenenana izao mbola tsy tetỳ an-toerana ireo tompon'andraikitra nanala ireo vato izay manakana ny lalana. Ankoatra ny teny tsy mialonjafy olona telo ihany koa no namony ainy teny Ambohipotsy vokatra ny fiotsahan'ny tany izay hatrany nandray ny andraiky ny fitondram-panjakana sy ny BNGRC ka misy ny trano laisy ny sakafo ary ny fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro nomena ireo traboina.